tonga amin'le fitoizan'ny tenentsika zany dia afaka mbola mitoy mametraka fantena amin'izay nareo raha mbola misy ametraka fanontaniana dahoary mbola misy dia fantena avy any amin'ny SMS indray aloha zany valitsika nareo zany raha ohatra hoe misy ametraka fantena ihany dia mahazo makeo ny telefaonina nareo dahoary eo. Fanontaniana voalohany miarahaba tompoko, io tany vaovao io ve tompoko any amin'ny univers hafa mihitsy no apetraka sa rehefa potika ilay tany amin'izao io dia eto ihany ilay vaovao no apetraka? Eto ihany no apetraka. Eto amin'ny univers ny terre nareo eto ihany izy no apetraka. Mazava ve? Mazava. Dahoary. Miarahaba tompoko, mba mangataka fanazavana amin'ilay anarana atao hoe Jiadia sy hoe Elia dia aizana inona ilay atao hoe tanàna malala bokin'ny apokalipsy raha tsy diso aho. Milo ilay teny hoe tanàna malala izy misy an'izay fa misy be dia be ny azo anoharana an'izay mantsy dia manjala sao dia any amin'ny tsitsika valy fa mio kely précis ilay tanàna malala hoe aizana izy. Dia raha ny tanàna malala ka raha ny tanàna malala an'Andriamanitra dia tsy misy afa Jerosalema. Izay aloha zany ny valy. Ny anaran'ny Jiadia Elia ny atao hoe Jiadia dia zandriny Yehosoa ny dikan'izay anarana izay. Jiadia no fiantsoana azy. Io ilay mpelo lalana any Yehosoa ary rehefa tonga izy dia mandeha ny andron'ny iayavana dia fampahoriana. Izay angambany ihany ny fanazavana an'izay. Mazava ve? Mazava. Salama tompoko, mba hazavao ilay Isaia 24:10 hoe mirindrina ny trano rehetra ka tsy azo idirana fa angamba mbola misy trano amin'izany nefa efa rava ny tanàna. Misaotra tompoko. Raha miteny hoe rava ny trano tsy voatery ny tanàn'Andriamanitra manontolo eto amin'ity tany ity miara-potika daholo tsy izay. Mbola misy mipetrapetra kely foana zany. Ka rehefa misy moa ny ady ohatran'izay dia tsy maintsy misy koa ny hoe mirindrina ny trano satria matahotra ny idiran'ny fahavalo sy ny karazany dia ireny ilay mirindrina daholo ny dikan'izay ny trano dia tsisy mety mamoha olona zany ny dikan'izay. Mazava izay? Mazava. Salama tompoko, samy hafa ve ilay fanjakana rivotaona sy ilay Jerosalema vaovao? Misaotra tompoko. Samy hafa. Ny fanjakana rivotaona dia ilay io ilay idirantsika zao io. Aorianany koa zany dia tonga Yehosoa mandrava sy manapotika dia miditra ny fanjakana rivotaona. Tapitra indray ny fanjakana rivotaona dia voana indray ny devoly Satana lohany mihitsy no mivoaka avy any dia hanafika ny Yehosoa mihitsy zareo dia rehefa potena amin'izay lohany dia izay vao miditra indray ny Jerosalema vaovao dia iny ilay farandreny. Izy ilay tsisy solo intsony fa dia vita amin'iny ny farany. Miarahaba tompoko, rehefa voaorina tahaka ny taratasy ny tany sy ny lanitra dia maty eo zany ny olona sy ny extra dia velona ve ny olona rehefa amin'ny arivotoana indray? Lanitra no asaiko naorina, ny teniko hoe naorina, za tsy miteny aorina ny tany misy fahoriana. Noho ny amin'ny fanorenana ny lanitra mihitsy ny arany mampitsoaka an'ireny tsy extra rehetra ny teny izy. Tsoaka ry zareo dia satria potika mihitsy ny dia mitsoaka izy. Ary dia nisombana mihitsy moa ilay toerana misy an'zareo ny amin'ny hoe toerany ratsy zany dia nipotehana zany. Izay dia hoe naorina tahaka ny taratasy mihitsy ravana tanteraka mihitsy zany ny dikan'izay. Zay. Ka eto amin'ity tany ity tsisy maninona, tsy hoe tsisy maninona, tsy tratran'ilay hoe ahorina, hoe io fa dia niorongorona tokoa fa ny lanitra ny tena naorina tahaka ny taratasy fa ny tany kosa ny simbahany. Simbahana amin'izao zava-doza zao zany izy. Mazava izay? Ka misy olona foana eto ny zava tsy potika eto ry zareo. Mazava izay? Ary ny extraterrestre raha nitsoaka nidina ankety. Misy aloha maty tany be dia be mihitsy ny maty any zatra ady be nge zareo nge mamaly. Izy koa raha mba mamaly fa maty izy. Mazava izay? Dahoary. Miarahaba tompoko, olombelona ve ilay miara-mila ny goga sa tsy olombelona amin'ilay izy hoe mpanjakan'ny Rosia? Misaotra tompoko. Misy olona dia misy tsy olona ary ny tsy olona ny tena mibaiko. Reo zany ilay olona cloné reo. Zay. Mazava ve? Olona cloné zareo. Miarahaba tompoko, saika an-tany hoe ilay bibilava ilay hoe ilay viatala anatin'ny ranomasina ve dia tena hiakatra ka tena hita maso? Misaotra tompoko. Tena hiseho ry zareo izay ilay hoe hitanareo tena hiseho izy. Raha tsy avy hoe mahatsiravina sy atahotra nareo
matahotra zany nareo ny ty zavatra ho hitan'ny masonareo ty. Mampiororona e. Dia nahita azy mihitsy nareo fa tsy eritreritra zany. Fa mety olona ny hitanareo ohatra dia mivadika bibilava io rehefa avy eo. Zany daholo vitan'zareo zany e. Dao avy. Ny loza andeha ny ady ho avy, ny fanahy voalahatra votana, ny any ivelany mety mba hitomina ihany ary ve zao eritreritry zao hoe tsy andeha ny fiaran'ny tany intsony ianao noho ny zava-misy satria miantso ny ary, ny tany anefa mikorotana. Ahoana tsara izany resaka hoe? Loza andeha ho avy, ny ady ho avy, ny fanahy voalahatra votana ny any ivelany. Mety mba hitomina ary ve zao eritreritry zao hoe tsy andeha ny fiaran'ny tany intsony zany ianao noho ny zava-misy satria miantso anao ny ary, ny tany anefa mikorotana. Nefa tsy maintsy mandeha miroa ihany aloha satria mbola roa misy ompelan-tanana. Fa rehefa eo asomo miteny dana mitaingina miteny tsy vao mefa tsara zany. Zay ne miankina amin'ny eo zao manokana zay a. Sa lozy nareo? Salama tompoko ny fanontaniana dia hoe Yahoshua namboatra an'ilay potika rehetra dia raha ho simba ilay masoandro dia nefa inona ny hanazavany olona, nefa koa amin'ilay Jerosalema vaovao tsisy masoandro. Sa dia mbola hanamboatra masoandro ve Yahoshua rehefa midina ety sa ahoana satria ao Jerosalema vaovao efa tsisy masoandro intsony misaotra to. Jerosalema vaovao tsisy masoandro fa ilay mbola amin'izao mbola misy a. Ny masoandro fotsiny misy problème amin'izao tsika amin'izao tena misy satria ny mahatonga azy nisy problème aloha zany ilay problème efa ravarava ny tany dia lasa misy effet amin'ny masoandro ilay izy. Moa ilay koa fiainso efa noteniko anareo tsy mandefa rano intsony dia potika ny fiainso amboninareo. Iny efa nazavaiko farany teo iny. Dia fa ny masoandro na misy problème ara rehefa vomboatra ny ambony any dia automatique ny fanamboarana anazy. Dia misy masoandro tsara mihitsy ny eo fa namboarina ho amin'ny fomba ilay tsy mamono ireny ilay olona sy ny zavaboary fa manome zavatra tsara ny tany ireny ataony. Zay. Ny problème fahotana dia ny vadika ataony zany niova mihitsy ny structure teny izy a. Dia structure mamonina napetraka dada Iava eo. Zay. Za ve rehefa te? Dawary. Salama tompoko ny tempoly hitsangana. Ny tempoly ve ny hitsangana voaloha sa higoka no hiakatra meloha tsy azoko tsara? Raha ny sary mandeha aloha zany dia hoe ny tempoly tsy maintsy hitsangana. Mety ara-tonga ry zareo. Mety ny tempoly no mandeha aloha mety. Fa ny mazava aloha fa tsy maintsy ny tempoly no mety lasa aloha izay ny tena izy. Satria ny fanamboarana tempoly tsy ela. Vetivetika io. Na koa dia hitantsika eo e. Satria tsy any amin'ilay hoe iza namboarina voalohany sy iza mitara. Fa ny olana dia hoe tsy maintsy hitsofoka ao anatin'io tempoly higoka izay ny zava-misy. Izany hoe rehefa tonga zany goka dia tsy maintsy misy tempoly eo dikan'izay. Zay zany tsy maintsy référence antsika zay. Miarahaba tompoko mba hanontany fa tsy azoko. Ianao miteny hoe ho rava avokoa ny any ambony any rehefa ho tonga Yahoshua. Nefa ianao koa miteny fa misy zavatra lamin'ny Yahoshua any mahatonga azy tsy midina tout de suite. Fanontaniana dia sady mandamina ve izy no manakorotana? Ny parti aiza no alaminy ary ny parti aiza ny akorotana? En même temps ve ireo action roa ireo? Angambany izy vao samba ny hainy fa aleo rehefa kely. Ny fandravana dia efa ela ny teny taminareo hoe efa manomboka ny fandravana ny any ambony any. Efa nisy fotoana ny teny anareo an'izay. Sa diso izany teny izay. Zay rehefa ela zay. Dia io fandravana io efa tafidina aty ambany aty mihitsy ny areo io fandravana io. Zay no mahatonga an'ireo extraterrestre alohan'ireo efa tonga amin'ny constellation ny Andromède tamin'izany fotoana ny tenenako anareo tamin'ny fandroana hoe efa eo zareo. Ka raha mbola mandeha foana ho ny fandravana efa aiza moa izany zareo dikan'izay. Zay zany ny tena tiana petraka zay misy fandravana mandehany a, dia misy fanapotena mandehany a, ary ny planeta moa teny mihitsy io planeta io. Mazava ianao hateo? Ka raha tonga indray Yahoshua nivoaka andeha dia ilay simba rehetra tany ambony any no amboarina ka ny mandrava vetivetika. Fa ilay mandamina kosany a tsy maintsy arindra milamina zany. Mipetraka tsara amin'ilay mahafinaritra ny Yahoshua. Sady tsisy mamaika anazy koa nie. Raha zany izy efa nivoaka sady. Tsisy mamaika anazy mihitsy io. Mboary milamina io. Mandrava ary mety
sarosarotra noho le manamboatra anaovany Josoa rehefa faingana hoe tsy vetivetika. Fa fotsiny efa niainga izy hanamboatra, efa nivoaka izy varavarana vo, izy mandeha io. Toy izany hoe any amin'ny party aiza, any amin'ny party any ambony any re io mbola amboarina io. Any mbola tena any ambony be. Ahoana moa zany ilazana azy ireny koa? Any ambanin'ny jadona kely. Izay le izy zany. Zany hoe Josoa zany tena marina efa nivoaka aty amin'ny jadona kely aty. Izay raha ny teny hoe efa lasa Josoa. Raha efa niainga izy zany dia efa nandeha any ambanin'ny jadona kely. Zay. Fa izy moa miankina aminazy fa za fotsiny efa nafantatra hoe efa nitsopina ny trompetra fiaingany. Dia zany andeha izy. Ka raha efa tena lasa izy dia misaotra ny dada efa sy Josoa tsika. Raha mbola mikelikelina kely izy dia tsisy manino zany efa miainga fotsiny izy dia efa tsara be. Sa hono izy nareo? Dia aleo izy hanamboatra an'izay amboariny any. Ny fahatongavana zao ny ilazantsika, ny loza ho avy miara-mandeha daholo zany dia mandrosoa amin'ny Josoa fotsiny ho an'izay teo any amin'ny Josoa, ho an'izay tsy teo any dia efa ndraso ny lozan-jono any dia ny fitsipazana any amin'ny elo, ho an'ny ondry kely kosa ny mijoro hatramin'ny farany ho tonga soa ny tratran'ny Josoa. Zay mazava ve? Manaraka andeha ary hoe salama tompo. Ianao ve zany rehefa hoe tsy hita dia manjavona eto amin'ny tany any sa mankany amin'ny VSCC? Any VSCC. Na any amin'ny toerana tsisy pahita mihitsy. Any amin'ny toerana tsisy pahita, any amin'ny toerana tsisy olona. Na tsy hitanareo fotsiny eny fa eny eny fa tsy hitanareo. Misy daholo zany teniko zany. Farany miarahaba tompoko mba normal ihany ve ilay isan'izay davitsy kely io nefa ny mponina miliary? Normal ke vitsy no vidiana azako. Dia raha vitsy no vidiana zany dia normal ilay vitsy kely. Izay mihitsy izy efa teny Josoa kely izy vitsy. Ka izy koa nge raha be loatra dia lasa mameno an'ilay Jerusalema vaovao nge lasa feno kosa. Nefa ny dimension 2200 km ny lapany, 2200 km ny sakany. Ka raha olona tsy aleo ve mba ohatran'izay dia mba miliba be daholo tsika menakavy ao anatiny. Vitsivitsy kely izay ke milamina tsara tsika hoe. Sa hono izy nareo? Tena marina. Daholo mbola misy ve? Salama tompoko, marina tokoa ve hoe kintana iray mahasarona an'izao toa izao dia nefa hoe ny kintana iraraka dia ahoana izany? Tsy tonga dia vita ve ny fandravana? Vahiny kosa izy. Ny kintana resahana eto dia extraterrestre. Ireo ny iraraka amin'ny tany. Ireo nozongozonina ny herinaratra dia miraraka zareo extraterrestre io tenena io. Ilay hanafika ny tany dia ilay ambabo ny tany. Mazava ve? Fantena manaraka ary. Salama tompoko azafady tompoko tamin'ny 4 mars teny Tankatsaka nisy an'ilay fampisehoana ny tantaran'ny Goga sy ny Zeta iny. Mety ohatran'iny ve ny fahoriana sa mbola mafy be? Tena mbola tsy haiko intsony 100 fois na 1000 fois amin'ireny mitsanga ireny. Iny nge sarisary fa tsy mbola réel koa. Natao an-tsary fotsiny. 100 fois, 1000 fois mihitsy. 10 000 fois koa. Mafy anie izany va. Azy nge tsy hoe ray andro fa mbola 3 taona sy tapany iny faharetana iny. Raha ray andro dia azo iretarentana iny fa io hoe tsy mijanona ihany rapitso. Ary izy tsy mijanona mihitsy anie. Miarahaba tompoko, ireo dia volon'ny vadika ve rehefa namitaka ny zavaboary tany ambony dia nisy zavaboary any amin'ny univers hafa ve voafitaka sa ny eto amin'ny univers misy ny tantsika ity ihany? Univers tanina olombelona irery ihany no voafitaka. Tany ny toeran-kafatany tsisy nanino. Nareo irery ihany naiky votany nareo. Ny univers terrestre zany. Mazava ve valitena? Mazava. Ireo olona miaina amin'ny arivo-taona farany io ve ho very sa mbola afaka mibebaka sy ataony Josoa batisa? Tsisy batisa intsony ary tsisy fivavahana intsony. Zao amin'ny andron'ny Elia zao ihany misy batisa sy fivavahana. Rehefa tapitra zany ny asan'ny Elia any amin'izao faharoa zao, famonjena ny ampam-pirenena, dia tsisy ninona intsony. Ka ny eo amin'ny fanjakana arivo-taona dia tsisy mibebaka intsony. Fa dia miatrika fotsiny ilay fanapahana amin'ny tehimby. Ary izay olona ao amin'io fotoana io dia mpanota daholo.
Zay no mahatonga anazy maty satria ny fahafatesana dia ho an'ny mpanota zay. Mazava ve? Mazava. Manaraka miarahaba tompoko a. Rehefa mivaramena sy vo ny masoandro dia maizina zany ny ity. Vatika mena koa ny ity. Efa mena ve masoandro tsy mena ho azy ny ity dikan'izay. Fa tsy hoe voatery hoe maizina fa matroka fotsiny zany tiana teneniny. Noho ny amin'ilay loza mandeha eny amin'ny rehetrarehetra eny. Zay ny anton'ilay izy. Mazava ve? Manaraka indray. Io zany ilay vokatry ny fanapotehana rehetrarehetra io e. Fanapotehana sy ny fandravana dia fo daholo ny rehetrarehetra eny ambony. Manaraka indray. Fanontaniana fahafa zany dia tsy vakiko fa mialatsiny. Fa manaraka mety misy mifandraika amin'ilay hoe vembena ny tany ve fa mandeha moramora ny olona mandeha moto dia mianjera misosa be. Le izy ho tanareo tsara hoe ngeda ny taninareo ka raha mivembenareo tsy dia hoe teny teo io fa dia vilavila dolo io tsy izay fa ny atidohanareo no mikapita an'io zavatra io. Izay no mahatonga ny hoe marary ny lohanareo. Les fréquences de fréquence de basculement be zany lazazasa iny tsy haiko zany. Iny zany no en'ny lohanareo dia any ny vo, any ny marary. Mazava ve? Fa tsy haiko hoe mianjera amin'ny moto tsy an'izay mihitsy. Fa raha marary andoha kosa ilay mpitondra moto mianjera iny maratratra ny fréquence le ohatran'izao ohatra oscillation, voilà, fréquence de oscillation zany izy. Mazava ankaman'izay fanontaniana manaraka. Miarahaba tompoko ny fanontaniako dia hoe mahakasika an'ilay famonjena eny amin'ny loha sy ilay akanjo anankiroa tena tsy azoko mihitsy e. Mangataka fanazavana misaotra toa. Famonjena eny amin'ny loha. Hitanao le maly le hoe mitady iayavay fa manomboka manao maninona amin'ny loha dia manao akanjo ivelany izy anona dia anatiny anona. Amin'ilay famaliana. Dia inona moa tiany antaniana amin'izay? Tsy azo no dia tsy ohatran'izay. Ka ny famonjena zany mbola misy famonjena menanao zao nefa ny kapoka efa mandeha koa. Zay. Rehefa te voavoza ianao zany dia manatona, rehefa te voakapoka dia mijanona. Zay fotsiny valin'izay. Dia za manoro hevitra hoe matoa mbola misy zany ilay famonjena eny amin'azy iny manatona aingana dika an'izay. Saoranazy ianao tsy tany dia akanjo mikapoka daholo eny amin'azy fa dia maty ianao dika an'iny fa matoa mbola misy zany hoe mbola misy famonjena iny zany dia raroty. Dia izao zany ilay fotoana fanarotana zao. Mazava izy? Mazava. Tapitra. Ay, tsisy tsony fanontaniana. Dia mirary sao tsika rehetra samy tenao soa. Izay no namarana antsika ny fotoana. Za moa no maly ny teny hoe androany ny fiarahantsika dia mbola nitohy tandroany ihany ilay izy dia androany tsika ny tena mamarana zany. Dia mirary sao tsika rehetra samy ho tahiny ao soa. Ho an'ny ondrikely hijobo tsara, ho an'ny ivelany midira. Dia izay zany e. Tainao soa daholo nareo. Dia mifarana zany ny tenitsika fa andao tsy arika sakafo amin'izay zany e. Zay dia efa apetraka any aminareo any amin'ny studio amin'izay zany. Fandarana fa mifarana ny avy ety amin'ny toerana misy anay dia tahiny ao soa daholo tonga avy daholo amin'ny sabotsy laty mbola mitohy ny fety amin'ny sabotsy. Ary faranantsika amin'ny laty dia hoe ho avy ao soa. Zay zay zany ilay fety be tsika amin'ny sabotsy ary misy fandraisana fanasana eo soa amin'ny lahady ho avy sao zany. Ho marika ny fifaliantsika ho avy ao soa dia tsika ny mihinan-kanina. Tsarovantsika mihitsy ilay fety ny ao soa dia misakafo indray tsika dia mitondra sakafo indray zany amin'ny lahady dia averintsika indray ny fifaliam-be tsika tahaka ilay hatramin'izay fety be amin'ny lahady zao fety tampotampoka satria izao kosa be ny fanambarana tonga hoe ho avy ao soa, miainga ao soa, ahoana ny tsy ho faly. Ahoana ny tsy ho faly amin'izany tsika. Zay mihitsy ka na mbola ataontsika elaela ary ao soa vao tonga efa fantatsika ny ainga izy dia efa falytsika no dika izay. Ary matoa izy ny ainga tsy maintsy tonga aty ny hafarana iny. Zay tsy maintsy tonga aty iny. Zay mihitsy izy.
Rehefa dia tahina soadony manaraka indray ary. Rehefa ary ilay fandizana ho any izay ho any amin'ny lanitra rehetra dia mandihy, rehefa tsy ho any aza mandihy. Afa-tsy presibitera rehefa izy efa matory tsy maninona izy.